Tantaraiko anareo ny tantarako. Jeanne ny anarako. 13 taona ary mpianatra eny amin'ny oniversite. Efa maty indray aman-dreniko ka tsy manana fianakaviana satria vavy tokana. Tsy misy manampy ano izany dia tsy maintsy miasa mba handoavako ny écolageko. Rehefa tsy mianatra dia manenjika asa ao amina restaurant lehibe anankiray. Serveuse ny asako ary mpanadio trano ihany koa. Misy fotoana efa tena alina be mihitsy vao mody sitranay mba mahazo pourboire misimisy. Sahirana satria sady mianatra no miasa. Tsy ampy ny torimasoko. Manao ny haiko tsy ho zavatra mihitsy aho e. Tsy mora amiko tsinana ny écolage kanefa mba te hanana diplôma sy tafita ohatry ny olona rehetra. Anatin'izany dia tsy mora koa nefa ny fiainana sy ny fiarahamonina ao am-piasana satria matetika dia voabatobato n'ilay gérant ny restaurant iasako. Be dia satria tafatory ao an-dakozia rehefa reraka. Bedy satria mamita enti-mody ao am-piasana. Be tokoa satria lazaina fa vehivavy mianahana. Ny fijeriko azy koa ny tena marina dia tsy tian'io gérant io mihitsy satria fantany vehivavy sahirana. Indray andro tena reraka be mihitsy satria tena be asa be ka nanontany an'ilay gérant lehibe anay hoe sao dia misy isana sakafo azo hohanina fa tena noana mafy aho. Nomenana avy hatrany ny carte restaurant hoe rehefa noana hono aho dia mividy ohatry ny olona rehetra. Mazava ho azy nefa fa lafo be amiko mividy sakafo amin'ny restaurant ao. Nefa koa tena efa noana be aho dia namoaka vola ihany moa izany ahako satria tsisy mpivarotra akaikinay. Moko moa tsy mahazo mivoaka lavitra izay rehefa amin'ny ora fiasana. Tamin'io andro ihany dia nisy ramatoa efa lehibe niditra tao amin'ny restaurant. Ramatoa tena vizaka, osa, sady maloto fitafy. Nanantona ilay gérant lehibe anay izy ary mbola tsy tafiteny akory dia efa noroasan'ny gérant hivoaka satria hoe maloto sady tsisy mpangataka tokony hiditra hono eo amin'ny restaurant. Tao anaty fotoana ny sakafo-anako mihitsy ny trangan'izay seho izay. Rehefa voaroaka mafy ilay ramatoa dia nalahelo be ny foko nahita anazy nanjombona kely mivoaka moramora dia natsoko izy ary nasaiko hipetraka eo akaiko. Karotra ihany koa fa ohatran'ny vizaka be izy dia naleoko nomena anazy ny sakafoko. Na dia efa noana raha satria ity ramatoa ity hoa tena mbola sahirana noho izaho sady ohatry ny hitako hoe efa ela izy tsy nisakafo. Taorian'izay dia niditra tampoka ny tompon'ny restaurant iasako ary dia nikoropaka tsisy ohatr'izany ny gérant anay nahita anazy. Niazakazaka inga ary avy dia nandaza tany amin'ny tompon'ny restaurant hoe tsy malala fomba hony aho sady mampiditra mpangataka ao amin'ny toeram-pisakafoanana. Nanantona anay sy ilay ramatoa ary ity tompon'ny restaurant ary rehefa tonga teo akaikinay izy dia latsaka ny ranomasina. Dia avy eo fihiny avy hatrany ihany koa ilay ramatoa. Samy gaga be mihitsy ny nazana ilay gérant nahita an'izany. Rehefa namafa ranomaso izy dia mipetraka ary ny tantarany zava-nisy. Hoy izy ny tantara hoe noho ny tsy fananany fianakaviany fotoana hono dia tsy navita nikarakara an'izany dremibe an'izany zareo ka napetraka taman'olona ny fikarakarana azy. Kanjo tsy hita popoky ity olona mpikarakara rehefa nomena azy daholo ny vola hikarakarana an'izany dremibe an'izany. Niaraka tsy hita tamin'ny olo io ihany koa n'ilay remibe an'io efa hoenim-bolana lasa izay. Ilay remibe any koa moa sady efa antitra hono ny very tadidy ka tsy hita mihitsy izay nisy azy. Ny tena marina dia kay tsy ramatoa heverina efa mpangataka niditra tato amin'ny restaurant ity kay izany remibe resahany anay anatin'ny tantaran'izany. Tena gaga izay satria dia tena hoe tsy nisy nanam-poan'izany. Nanazavy ity ramatoa fa tsy tadidiny nitondra ny mpikarakara anazy taloha ka dia ndrendre nytenen'ny arabe teny hono izy ary nitady lalana hiverenana any amin'ireo havana. Lazainy koa fa tsy vaovao tamin'ny mihitsy hono ny restaurant rehefa tazana ary na dia very tadidy ary izy dia izay ny antony hidirany tato hoe hitady ny zanany sy ny zafikely moa izy.
nolazainy tamin'ny tompon'ny restaurant ny fihetsiko nandray azy sy nanome sakafo anazy na dia maloto ary izy ary na dia tsy fantatro koa arany izy. Mba ho mariky ny fankasitrahan'zareo anahy dia nomena toerana ambonimbony kokoa tato amin'ny restaurant ary nentohany patron anay avokoa ny écolageko rehetrarehetra mandra-pavita amin'ny fianarako. Niova tao anatin'ny fotoana fohy ny fari-piainako no nisoa nataoko. Tsara ireo olona fa misy foana ny sahirana noho ianao sy ny mila fanampiana noho ianao. Ary tadidio fa misy valony foana ny soa ataonao amin'ny fiainana na ho ela na ho haingana.